Pejy hafa mihitsy dia natolotra ny ministera eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fotodrafitrasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ny asa fanatsarana ny zaridaina manodidina ny farihin'Anosy tamin'ity androandroany ity no nanatanterahana izany toy izao mitsary. Vita ny fotodrafitrasa fanatsarana ny zaridaina eny Anosy izay anisany nentin'ny fitondram-panjakana hanatsarana ny renivohitra ary indrindra hanatsarana ny toerana manamorona ireo birao-panjakana eny amin'ny faritra Anosy iny. Androany maraina dia notolora ny ministera eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fambolena sy fiompiana notarihan'ny ministra randriaromanana ny fotodrafitrasa. Ny ministera eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fotodrafitrasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany no nandray tamin'ny fomba ofisialy ity fotodrafitrasa teto andrenivohitra Madagasikara ity. Ny ankapobeny zany eo amin'ny 139 millions d'arary eo no mahasoen'ilay orinasa nanao an'ity hetsika ity nefa moa araka teneko anareo teo hoe nisy koa fanomezan-tanana nataon'ireo tanora asoreny tsy continue atao zany main d'œuvre nentin'ireo tanora ireo nanampy fa amin'ny ankapobeny zany zay 139 millions d'arary. Tsy hijanona eto nefa ny fanamboarana satria dia mbola hisy ny fanamboarana maromaro entina hanatsarana ny tanàna araka ny fanazavana nentin'ny ministra eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fotodrafitrasa ny filoham-pirenena. Izy efa misy zavatra efa nomanina ny fanana amin'ny zaridaina izany hoe itsika amin'izao fotoan'izao tsy maintsy koa mampiasa ny lafiny professionnel efa mifampiraharaha zay amin'izao fotoan'izao amin'ny office national du tourisme zany eto Madagasikara dia mba mijery ohatra zao misy ny hortanat hitanareo ngamba ny Antaninarenina zao ny hortanat mijery azy hoe hortanat ny azo atao tsara koa mifanaraka amin'izao rehefa eo an-dalam-panatanterahana ny fijerevana an'izay zany mba ahafahana mametraka olona mitantana ny toerana ohatran'izao dia amin'izay le izy mba sady izy zany no trandraka azy no izy koa no miaro izy koa no manino dia izy koa manao ny entretien zany maintenance mba tsy entina le zaridaina hoe afaka volana vitsivitsy ilay tokotsiny. Ny fifanomezan-tana ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka no ahafahana mitondra ny fanatsarana eto amin'ny firenena.